faly tafaraka aminao ndray tombo kilasy tombo vavy atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny arabany manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao ny politika mifandraiky amin'ny fifidianana nidina tampoka nijery ny fizotry ny fanamarinana ny anaran'ireo mpifidy efa voasoratra anarana vonjimaika anaty lisitry ny mpifidy ny filoha nasionaly ny antoko-tiky Madagasikara Marc Ravalomanana androany atao amin'ny fokontany Ambatomalaza nanentana ny olona hanamarina ny anarany anaty lisy mpifidianana ny filoha Ravalomanana no sady nanentana ny olom-pirenena ihany koa hisoratra anarana ao anatin'izay lisy mpifidianana izay tamin'ity fidinana ifotony ity no ahitana fa atsasa manilan'ireo anarana voasoratra vonjimaika anaty lisy mpifidianana no ahitana fahadisoana avokoa. Asinandria Malala Simbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay. Enina amin'ny folo dia ahitana olana avokoa raha nambarany Sefokotany ao Ambatomalaza, commune Alasora district Navaradrano. Nidina tampoka nanentana ny olom-pirenena anamarina ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana ny filoha Marc Ravalomanana androany amin'ny maha-filoha nasionaly ny antoko-timazy ka io tranga hafahafa io no nambarany Sefokotany. Raha folo ny tonga teto ny enina diso. Io azo jerena io azo jerena mampametram-panontaniana ihany zany hoe fa manino nefa azadino fa tsy hoe le recenseur le resaka nalefan'ny agent de recenseur ety no mandiso an'le izy verifieo nge le taratasy double mena anareo any le any tokantrano any ny soratany jerena nefany tena anarany aradarana raha hoe comparena amin'le resaka karapanondro. Tsy avy amin'ireo agent recenseur na ireo mpanisa mpifidy ny teto tokantrano no niavin'izao fahadisoana mioam-pampana izao raha ny fanazavana fa avy amin'ny CENI. Fahadisoana miteraka ny lolony sy manamafy ny tsy fahatokisana ny fangararahany ny fifidianana ka anaova ny filoha nasionaly ny antoko-tima Antsoavo. Fijeriko azy eto tsy avaty amin'ny fokotany ndraiky izy ty fa avy any amin'ny CENI satria zareo tena nilaza mihitsy hoe efa voalaza eo fa Ambatomalaza verina avy any hoe Ambomalaza de be diso le izy de ao anatin'ny folo izy misy fahadisoana eo amin'ny enina zay ny resan'ny président fokotany teo ary teo misy anarana tena fandiso sy numéro de avy zany le fahadisoana avy any zareo se fokotany eto ve sa avy any amin'le CENI de manazava izy hoe ny hatramin'ny andrasanay azy ty le carte fa avy any amin'ny CENI mihitsy le izy de sy hoe mety diso fa tena samby hafa mihitsy hoe Ambatomalaza sy ny hoe Ambomalaza fa zao zava-dehibe ho aty satria tsy ondalana to mpifidianana ty taona 13 ty de nijery mihitsy manodidina ny Antananarivo sy ny any amin'ny province ahitantsika azy fa miezaka atao tsika rehetra mbola manana 20 andro de manentana ny rehetra. Ny fanentanana sy ny fidinana ifotony tahaka izao dia mbola itoy amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara raha ny fanazavana. Manoloana ny tsy fahatomombanana maro be tsikaritra amin'ny lisy mpifidianana vonjimaika izay niverina ny anivon'ny fokotany dia niona tamin'ireo mpitarika tiky Madagasikara ny fotony dia ny distime Metonalamanga ny filoha nasionaly antoko Marc Ravalomanana androany nanome toromarika azy ireo. Asinandria Malala sy Mathieu Princy. Maro ny tsy fahatombanana hita tamin'ny lisy mpifidianana vonjimaika navoaka ny CENI taorian'ny ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana. Nitondran'ireo mpitarika ny antoko-tiky Madagasikara eny fotony fijoroana vavolombelona ireo tsy fahatombanana ireo. Tanjona amin'izany mantsy ny anatsarana ny lisy mpifidianana. Tany voalohany izay eto amin'ny boribory tany voalohany zany rehefa nijery ny lisy mpifidianana teto anivon'ny fokotany eto amin'ny boribory tany voalohany dia zavatra hitanay olona enina izay no soratra teteziny CENI isan-trano no nijery tato amin'ny fokotany nefa izay dia gaga sy talanjona fa anankidimy ny voasoratra anarana ny tsy voasoratra anarana 10 fa anankiray ihany no voasoratra dia gaga izay amin'ny fomba fiasan'ny CENI hoe ahoana marina izy ty refontiny atao nefa ny izay dia tsy voasoratra olona 10 ao ato anatin'ny tranonay satria tsy fantako hoe araky lalàna ve sa tsy araky lalàna raha ohatra ka hoe anisan'ny olom-boafidy ao anatin'ny RD ohatra ny maire dia ny vadiny no président CENI zany zavatra zany mba tatitra tiana apetraka aty aminareo bureau politique indrindra anao président national ny tokotiko Madagasikara mba tiana iarahana ihany amin'izay zavatra satria na inona ezaka ny fotony
karaha ao anatin'ny foibe-ty distrikty Ramasina no vony vato dia tsy mandeha ny laoniny. Iezaka arak'izany koa nefa izay olom-boafidy izay lantany amin'ny distrikty Ramasina iny anetana ny vahoaka rehetra ary ny vahoaka amin'izao dia efa manatona ny baropokotany manamarina ny lisam-pifidianana. Mitady anao zavatra tsy mety ny mpitondra ny fokotany ao aminay. Ny zavatra misy dia reo mpitondra fokotany reo manao fanentanana mahakasika ilay jiro mora 3 alina ariary. Ny saingy mampalahelo inona moa ny idiran'ilay jiro mora 3 alina ariary amin'ilay sosy izay any ampelantanan'ny olona tamin'ny fanaovan'ny senia ny fanoratana anarana atao anatin'le refonty. Dia mampametra-panontaniana ny amin'izany ka dia miantso atsika rehetra eto amin'ny premier arrondissement mba samy ho mailo satria miazakazaka ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Tsy mikosomasomena amin'izany ny antokotim ary mandray ny andraikiny amantoko politika azy araka ny voalazany lalàna. Tanjona tamin'ity fiona ny Front National ny antokotim sy ireo distim eto Analamanga ity ny andrindrana ny paikady amin'ny fanentanana isam-pokotany ho fanamarinana ny lisitry mifidy. Ny tokona ny sefy fokotany tany maro lampitany Androany no niletrezana nataony sefy distrika azy ireo. Esorina amin'ny toerana ireo sefy fokotany mba ahafana mampandany kandidat-panjakana amin'ny fifidianana ho avy. Fanadadiny amin'ny sary sy rindran-tsariny mbola avatsara. Loharanom-bavao azo antoka avy any maro lambo no nahafantarana androany fa nomeny lehiben'ny distrika Baiko ireo sefy fokotany anatoerana fa tsy maintsy ataony fomba rehetra andanina ny kandidat-panjakana amin'ny fifidianana amin'ny novambra ho avy izao. Manoloana izany dia tsy maintsy esorina avokoa ireo sefy fokotany ary soloina vaovao ka ho tendrena izy ireo ahafana mampandany io kandidat-panjakana io. Vokatra izay letrezana izay dia nitokona ireo sefy fokotany tamin'ny maro lambo androany ho hiatrany ity loharanom-bavao ny MPS io. Manoloana izany dia mangataka ny anesorana io lehiben'ny distrika io ny Front National ny antokotim satria tsy manaja ny voalaza ny lalàna dia tsy fiandanina amin'ny loko politika ny tompona ndraiky mpanjakana na ny antsoina hoe neutralité de l'administration. Aby zao fotoana zao misy ireo chef district manera Madagasikara nahazo an'ilay tomobile vaovao ty ara reo olona. Dia tena manapatra ny tena fahefany tsy ara-dalàna. Efa nilaza ombenombeny fa i Madame Simone zay nahazo mission manokana hoe andana amboary zao. Dia nilaza hono zany ny chef district hoe mo tomobile zahay. Dia nomena tomobile vaovao be reny ny chef district tsy zao manao ataony zao. Ka zavatra tiako resahana dia hoe anao interpellation an'ireo ato zavatra ataony chef district nisy oatra zao nitranga tamin'ny 2018 tany Fort Dauphin tany Anosy zay nampivoriany ny inona ty chef district nampivoriany reo tany izy dia tsy nanaiky tsy ara-dalàna mihitsy chef de région nampivoriany chef de région reo chef district tamin'izany fotoana zany le conseil spécial kalety io mihitsy tamin'izay no nanao l'interpellation. Dia ny conseil des ministres manaraka na ny conseil de gouvernement nanafona l'izy azo atao dia azo atao zany ny manenjika an'io chef district zay manaonao fona io satria ao anatin'ny ara-dalàntsika. Ka ny ataon'ny chef district any maro lambo amin'izao fotoana zao io dia anaovana interpellation maka an'ilay témoin zay ary tsy ho rery fa be da be ny manao zany tany. Ny antokotim dia laza fa tsy hipetra-potsiny amin'ny tranga mamohitra tahaka izao ka ho hita eo ny toy izao fanosehosena ny lalam-panorenana izao. Manodidina izay vaovao ny fifidianana izay ihany. Misy anaran'olona maro mbola tsy voasoratra anaty lisam-pifidianana avy amin'ny seni tonga eny amin'ny fokotany. Tsy fantatra mazava ny adresy momba azy ireo ary nagaga ihany koa ny nahazoany seni ireo lisitra ireo, lisitra hafa ankoatra ny lisam-pifidianana Vonjimaika. Any Maivatanana no ahitana izany tranga izany. Anaran'olona maromaro ihany koa no tsy hita tanaty lisam-pifidianana Vonjimaika rehefa nataony fanamarinana izany. Orantsika vetrany fanadihadiana nataony Zavandriamahefa sy Mano Randriamalala. Olom-pirenena maromaro izay nisoratra anarana nandritra ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana no tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana rehefa nanamarina ny anarana izy ireo androany. Manatanteraka ny asany izay voafaritra ny lalàna ny antokotiko Madagasikara. Androany teto amin'ny fokotany Ambatofotsy commune Maivatanana indray ny délégation avy amin'ny antokotiko Madagasikara anonanao izay hafanentanana ny olom-pirenena anara-maso ny lisam-pifidianana izay. Efa tapitra eo amin'ny io
Tsy voasoratra soratra zany dia aiza ny karapanondro nefa efa misy an'ity fanazy za misy ne nanoratra nytony fa rehefa nalefatra any eo zany tsy anina mitira izany. Zavatra nisy aloha zao a mpikambana timy mahefatra no nisoratana ny anarana nanoratra anarana nameny fisy a reto zao ny fisy sy ny karapanondrany kanefa izy a tsy atao anaty lisy mpifidianana zay zany ny zavatra tsapa anankiray hoe reto mpikambana tima efatra zao no jelenay teto izy efatra samy tsisy ao anaty lisy mpifidianana nefa nameny fisy tsara izy de reto ny karapanondro sy ny sosina ananana. Akoatra izay na tsikaritra lisitra fahafa avy amin'ny senisy efa misy anarana ihany koa fa tonga teto amin'ity fokontany ity. Lisitra izay nampametra-panontaniana hoe avy aiza ary taiza no nazahoany ny seny azy kanefa voalaza fa olona tokony mbola hisoratra anarana sy entanina hisoratra anarana ao anatin'ny voarakitra ao. Izany hoe mbola tsy anaty lisy mpifidianana ireo olona ireo. Atranga izay mampiay ny olom-pirenena ho ny fanazavana. Ny voasoratra de hoe lisitra ireo olom-pirenena mbola tokony entanina hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana. De ato arina ato a de milaza mihitsy le arrêté zany le arrêtage le izy hoe nofaranana ho 700 ny isan'ny mpifidy amin'ity lisitra ity. Zany hoe 370 zany reto olona reto a mbola tsy voasoratra anarana fa nahazo an'ity lisitra ity. Rehefa nanontaniana moa tetỳ amin'ny fokontany hoe ahoana ny nahafantaranareo an'reto olona tokony mbola hoentaniny reto de namaly izy hoe avy any amin'ny seny ity lisitra ity fa tsy zareo no nanao azy. De ny antony fisin'le lista ozy de hoe ho amarinina ato amin'ny fokontany raha ato anaty lista raha efa ao le olona raha tsy ao le olona dia hosoratana ato anatin'le carnet. Ka zay zavatra zay a ilaina ny fitondran'ny seny fanazavana am'izay zavatra zay satria mampiteraka aia be zany hoe avaizy ty lista ity no tonga mivantany ety amin'ny fokontany maninona ny ety amin'ny fokontany ny amena mission anentana ny reto olona reto. De izy reto olona reto ahoana no ahafahana hoe hosoratana ao anatin'le carnet reto rehefa avy eo. Mararaka zany tsy fahatomombanana hita rehefa nivoaka io lisy mpifidianana avy amin'ny seny io. Hita ho manara-drenirano izay toromarika sy tsy fahatomombanana avy amin'ny seny izay nisy fokontany sasany noho ny tsy fampihany fampiofanana. De eto zay de miteny mihitsy ny hoe tsy ny fanoloana seho fokotany akory no lahara-pahamehana fa io misy seho fokotany de ny fampiofanana azy mba tena izotra araka ny tokony ho izy satria raha nijery ato amin'ity fokotany ity zay a de hita hoe mbola tsy tena mazava ary tsy tena azon'le olona eto amin'ny fokotany koa le tena asa miandry azy ka aleo zany ny filohan'ny fokotany tena mba hipetraka mba anatanteraka an'izay asa zay fa tsy sanatria misy manao zavatra kajikajy any ambadika any atao fitaovana politika ry zareo. Nanome toromarika ny mpikambana teto Maheva-tanàna moa ireo bureau politika avy amin'ny antokotiko Madagasikara mba hanara-maso akaiky io lisy mpifidianana io. Nankasitraka izao fahatongavany antokotiko Madagasikara teto amin'ny fokontany sy adidiny izao ny lehibe ny fokontany sy teto Ambatofotsy Maheva-tanàna. Misy manangona photocopie dika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena Antsokosoko ao amin'ny distrika Navaradrano raha nambara nisy olom-bava-bahoaka voafitany an-toerana. Tsy fantatra mazava ny anton'izany ho ny fanazavana izy ireo tamin'ny Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Tsy fantatra mazava fa misy manangona photocopie na dika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena Antsokosoko ao amin'ny distrika Navaradrano ary commune maro no ahitana izany tranga mampiayay izany. Mametra-panontaniana hoe ho atao inona reo karapanondron'olona zay alainareo a soratana ihany koa ny anaran'olona de tsy fantatra hoe iza le olona mampanao andreo zavatra zao zany de zay moa zany tena anisany hoe ametrahako fanontaniana amintsika resaka zao zany hoe iza no mampaka an'ireny karapanondro reny a de ho anaovana inona zany izy reny satria anisany anankiray atao hoe araroton'ny olona le hoe fisoratana anarana anatin'ny lisy mpifidianana na ihany koa le fanamarinana n'le anaran'ny tsirairay any anaty lisy mpifidianana zany de eo zany le manararotra ihany koa hoe amena ny karapanondronareo iza numéro ny karapanondronareo zay tena mametra-panontaniana amin'izao fotoana zao hoe ho atao inona izy reny a satria raha ny zavatra misy eno amin'izao fotoana zao a dia ohatry no hafahafa indray zany ty akoatran'le doublon taloha mety tsy fantatra hoe inona indray zany ny paikady a mety hoentina angalaram-bato satria amin'ity taona ity zany de isy fifidianana de zay no mametra-panontaniana ary mampieritreritra be zany. Raha ny teto Avaradrano zany zao a eto amin'ny commune Lalasoka zany nahitana an'izay a eo ihany koa ny Sabotsynamena ohatr'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Ambohimangarova ny any mbola tsy nahinona fitarainana moa zany mbola tsy fantatra fa
zay aloha zany nainona feo zany ary namarinina fa tena misy ireo olona zay tena hoe manao an'izay fangalana karapan'olona zay zany. Manamafy ny aiain'ny mpanohitra ny tranga tahaka izao tsy fantatra mazava fa toa mitovy amin'ny tranga nataony solombavambaoaka iray mpanaradia any Andrajoelina izay laza fa omena varimora ireo manome karapanondrom-pirenena izay toa manamafy ny aiain'ny mpanohitra fa angalabato amin'ny fomba rehetra ny senisy ny HCC raha izao tsodrivotra mampiaiai izao no jerena. Mitady ny hevitra rehetra amin'ny verenany amin'ny seza ireo mpanaradia ny fitondrana akamahatonga izao tsy fahatomombanana maro amin'ny lisym-pividianana vonjimaika izao ho ny solombavambahoaka voafita etsy amin'ny boriboritany fadimy fetra Rahalamozafy Milolona ankoatrany eto Andrenivohitra sy toerana maro nidina ny tapisoratana anarana nahitana olana betsaka ihany koa nitondra ny zava-mitranga ny solitena ny mponina ny Faratsio afitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Anarana tsy tafiditra anaty lisym-pifidianana anarana diso toeram-pionenana miova sombony amin'ireo tsy fahatomombanana tsikaritra nandritra ny fiverenan'ny lisym-pifidianana vonjimaika eny anivon'ny Fokotany tonga nitatitra ny zavatra nitranga misy any Faratsio ny solitenan'ny mponina. Ny voasoratra ao anatin'ilay lisym-pifidianana indray anefa tsy lasa randray anatenana randray manantena fanomezan-tsoro izy indray rehefa natao verification natao le verification fa hafa indray ny soratany zareo hoe randray manantena fanomezan-tsoro izy mozy teo le nataony anaran'le izy indray le fanampinanarany izy zany hovainy zareo indray le izy zany nataony zavatra nataony zavatra hafa indray ao anatin'le izy indray anarana hafa indray no ataony ao anatin'le izy fa tsy le tena vo le soratra ao anatin'le karapanondro mahitsy zay zany le zavatra mandeha de tsy izay rery nefa le zavatra misy ao anatin'io fa maro be le olona zany ohatr'izay daholo ny zavatra saika misy ao anatin'le karnel'le Fokotany zany hoe zany amerdena zany le olona zany indeha vezivezy amin'le Fokotany eo foana zany tsy tolony andro hoe inona indray le zavatra tsy mety ato inona le mety ato. Mifandraika avokoa ny zava-mitranga amin'ny kajikajy politika eto amin'ny firenena hoy nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Ohatra amin'izany ny zavatra ataon'ny solombavambahoaka ny RT eo amin'ny boriboritany fadimy eto Antananarivo. Efa maro ny tena hoe tsy kera sy ny aya tonga avy any amin'ny vahoaka amin'ny akapobeny mihitsy hoe misy raha hafahafa ao anatin'ny fandrafetana ny lisitry mifidy io dia tonga ny fotoana hoe tsy mahagaga itsony a raha tonga amin'izao situation zao isika misy tranga maro be toy izany ary tsy kisendrasendry reny zavatra rehetrarehetra reny raha nandreny tenin'ilay solombavambahoaka mbola voaresaka mahabe resaka eny amin'ny boriboritany fadimy eny manerana ny Madagasikara mihitsy fa mampanongo teny ho iateo fa lehibe an'ny asambevoly za tonga de samy teny mihitsy lehibe an'ny Dola Makota ary arahan'ireo solombavambahoaka avao anatin'ny IRD rehetrarehetra eo io ny anisan'ny lehibeany amin'izany fomba rehetra karazana manœuvre frauduleuse izy ny teny frantsay karazany fanomanana zavatra hoentina ampandanina ny candidat zay toanany amin'ireo fifidianana ifandimby. Ny firosoana amin'ny fitoenan-dom-pirenena ihany no ahafana misoroka amin'ny fanitsakitsahana lalàna miverimberina eto amintsika mikasika ny fifidianana hoy ny ivitoerana manara-maso ny fifidianana safidy misy araka izany tokony ovaina amin'ny lalam-pifidianana hoy izy ireo. Jessica Miray Taiziniana. Ny 9 Novambra 2024 ny fifidianana filoam-pirenena fihodinana voalohany, ny 20 Desambra kosa ny fihodinana faharoa araka ny tety andro navoaka ny CENI. Hatreto tsy mbola nankatoavin'ny gouvernemanta ireo daty ireo, tsy mbola misy resaka ihany koa ny mikasika ny fifidianana kominaly. Efa tapitra ny volana Janoary 2024 izao ny fiampitoam-pitantanana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainy. Fandikan-dalàna ny tsy hanatanterana ny fifidianana amin'ity taona ity ary tsy fanajana ny demokrasia. Ny fitsijara-pahefana mihitsy ato amintsika no tsy mipetraka. Resaka teny amintsika hoe décentralisation mihitsy zany tsy mandeha amin'izay tokony ho izy. Sahala amin'ny hoe ny lehiben'ny faritany sy ny lehiben'ny faritra mbola tendrena dia efa lasa ny zotra ny hidinahitra any amin'ny mpitondra ny commune koa tsika. Raha ny voalazany lalàna hoe olom-boafidy ny tokony mitondra ny commune dia sahala amin'izay koa hoe manana mpanolotsaina dia efa anisan'ilay hoe lalàna midikana ihany koa zany.
matetika moa mbe teninay hoe amin'ity resaka fifidianana ty ny tena hitantsika le hoe impunité zany hoe tsy mata manota hoe zay tsy manaraka lalàna amin'io de ohatrany tsy tetantsika loatra zay fiatraikany mahatonga an'le fomba fiteny olona hoe tory amin'izy moa de amin'ny fomba ahoana de zao mahita zao zany tsika am'izay hoe ny an'ny be ny tanàna eo amin'ny roapolo zaka tsy diso mahery ny mbola tsy manana olom-bofidy ireo commune ireo. Ny lalàna mikasika ny fifidianana eto amintsika mihitsy no mila fanovana izany indrindra no tokony irosona amin'ny fikaonan-doha amin'ny pirenena. Tsy ho visaka zay ny miteny amin'ity resaka hoe fifidianana ty tokony asiana ilay resaka cadre de concertation au moins amin'ny resaka fifidianana. Tokony misy fifadindihana amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana de alamitsika indray mandeha hoe une bonne fois pour toutes zany ty resaka calendrier électoral aty. Ny rahantsika mahita ihany koa de le hoe efa mba voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana le hoe ao anatin'ny fotoana tsy fahavaratra anaovana fifidianana de nefany ny rahantsika mahita eo amin'ny volana janoary eo ny tapitra ny mandat an'ilay filoham-pirenena de ireny rehetrarehetra reny no mahatonga ny amin'ny teny hoe tokony misy ny fikaonan-doha ataon'ny toko politika ny solitenan'olom-pirenena ny firaisamon'olom-pirenena ary ny avy amin'ny fanjakana de mandamina atsika an'ilay calendrier satria zay na iza filoham-pirenena ho tonga eo de ho sendran'izay olana zay foana de iainan'izao foana atsika zany de tokony alamina zay de zay koa no mitoy hoe terena avy hatrany ny famoahana ny calendrier inao moa manakana atsika tsy hamoaka calendrier efa fantatra hoe zao taona io de iny any tsy hanafahantsika amin'ny teny isaky ny volana zao tsika no mikarakara ny fifidianana sahala am'izao tonga de efa homanina zay de nanoaity manana amin'ny fanjakana koa tokony efa mino manaraka an'izay. Tsara ny mampahafantatra fa tsy voafaritra ny lalàna toy ny an'ny filohampirenena ny fiampitoam-piasan'ny be ny tanàna. Ho an'ny filohampirenena izao voafaritra tao anatin'ny lalàna fototra andininy fahafito amby efapolo ny hoe tokony ho tanterana 30 andro farafahakeliny ary 80 andro farafabetsany mialohan'ny fahataperany fiampitoam-piasanty ny fifidianana. Tsy misy lalàna mamaritra toy izany kosa nefa ny any be ny tanàna. Lafim-baovao hafa tanteraka mifandraika amin'ny fitaterana vola 100,000 ariary natokana ho an'ny fikojakojana ny lalana no tsy fantatra izay nampiasana azy ho ireo orinasa mpikojakoja lalana tsy mbola nandray ny volany. Ileo ny fampanantenana pokaty ataon'ny filoham-pirenena sy ny minisitra tompon'andraikitra ireo mpandrara ireo ka mitaky ny hanomezana fotoana mazava amohan'ny fanjakana ny vola 10 isanjato amin'ireo orinasa 3 sy 900 ny sanany fikojakojana ny lalana manerana nosy no tsy mbola nandray izay volana izay onja lalana Ranaivo Manana sy Taiziniana. Orinasa malagasy mpikojakoja lalana miisa 100 no tsy mbola nandray ny volana izy ireo na de efa vita tanteraka azy ny asa nataony. Arirariran'ny tompon'andraikitra trano ireto mpandrara reto rehefa mitaky ny volany. Efa nisy ny fifampiresana tamin'ny filoham-pirenena ny 2 aogositra taona 2024 saingy fampanantenana pokaty nomena ireto mpandrara ireto tamin'izany. Voatsela ihany koa izay no niaona tamin'ny minisitra tompon'andraikitra ireto farany. Nampanantena fahitady vaolana minisitra tamin'ny fionan'io nefa hatramin'izao mbola tsy nisy valiny voarainy ireto mpandrara ireto. Takin'izy ireo ny hanomezany fanjakana valiny mahafapo makasika ny fotoana tena hanomezana ny volany. Famonoana ny mpandrara malagasy izao ataony fanjakana izao. Misy vola amin'ny kitapom-bolan'ny fer saingy tsy fantatra ny anodikodiana ny tompon'andraikitra io vola io. Andriamato Premier Ministre tena ianao 600 milliards ny volan'ny ferato misy volato tena vola ve sa sora-bola io namoaka honorable député Roland Ratsiraka tsisy an'izany vola zany ozy izy fa nalefa mijiramany vola mba mety ve zany hoe ty vola efa natokana ho amin'ny fera de afeky tena tapoka ary tao io vola io ka izy anakazy tao de mangina ve atsika ary matony lansena ny asa efa mipetraka ao zay le vola tsy vo nisy ohatran'izao ny tao anatin'ny 80 taona tsy tokony isy vida zany fera ny kesiny fera tompoko fanakaiza ny volana fera izy anakazy tao sa navadika taratasy sa nivadika vindray maninona ny entreprise vahiny tompoko avancena 300 milliards ary matona alaina le 5% ny garantie de bonne exécution vita le asa. Efa vita avokoa ny fitsiriana rehetra natao tamin'ireo asa, anisan'izany ny réception technique, ny réception provisoire ary ny réception définitive. Mbola nisy ihany koa aza ny fanaovana audit ny asan'izy ireo, izay takin'ireto mpandrara ireto ny amoahana ny valin'izay audit izay. Miaina anaty fahasahitrana tanteraka amin'izao fotoana ireo mpandrara noho ny tsy fanomezan'ny fanjakana ny volany. Ny zanaka fa tsy mianatra nefa dradradrainy isan'andro hoe
fagnatsarana ny fampianarana fagnatsarana ny fiainany zanaka malagasy fanomezana asan'ny olona ria fanomenana asa olona ria ataony tsy haiky ino tetika asa zao a ny asa efa ny entreprise efa misy ara vononao aiza ny fitiavana malagasy am'izany mandeha zay mba ndraisin'ny filoham-pirenena nampanantenainy efa ho avy heritaona zay ho azonareo tsy hoela ny vola jusque am'izao fotoana zao tsoro aminay ny marina ho ipaye ve nareo sasy be efa maro zay reo nofa angadra am'izao satria c'est que sans provision tapaka lalandra moa de efa tapaka ny maty moa de efa maty fa tsoro aminay ny marina fahazaroirarira zay Anisany angatany ireto mpandraharaha mpikojakoja lalana ireto ihany koa ny hanomezana fanazavana mazava mahakasika ny antony nanovana ny FR na ny fond d'entretien routier ho lasa FR na fond routier indray. Io fanovanovana atao io no anisany mampitarazoka ny famoahana ny volan'izy ireo. Ny 500 ireo mpianatra efajato mipetraka amin'ny bâtiment R+3 Cité Verte Ankatsoany no tafiditra ao anaty lisy mpividianana. Ny avy ao anivon'ny seny mihitsy anefa no nitety isantrano ireo mpianatra nanao ny fanoratana anaran'izy ireo. Ankoatra izay, nitondran'ireo mpianatra fitarainana ihany koa ny fiakaran'ny sara ny fakana taratasy fanamarina ponenana eny amin'ny Fokotany nanomboka ny volana febroary lasa teo. Nanao hetsika fitakina ampafantarana ny olana sedran'izy ireo androany ny mpianatra teny amin'ny Cité Verte. Onjalalaina Ranevy Manana sy Taizniana hatrany. Tafakatra volo eny ny sarany fakana taratasy fanamarina ponenana na certificat de résidence eny amin'ny Fokotany Ambolokandrina ho andreo mpianatra mipetraka eny amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra eny Ankatso. Tsy eken'ireo mpianatra ity fampiakarana ity ka nasehon'izy ireo tamin'ny fanaovana fihetsiketsehana manoloana ny trano fonenana izay tsy fanekeny izay. Misy idiran'ny korano mahatonga ity sarany niakatra ity ho ireo mpianatra. Sarotra amin'izy ireo ihany koa no manao fitariana eny amin'ny Fokotany noho izy ireo tsy misoratra eny amin'ny Fokotany. Raha tsy aivina dia ny korano miandraikitra ny fandraisana anaran'ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ary izy ireo avy eo no manome taratasy fanamarinana ahafahana maka certificat de résidence eny anivon'ny Fokotany. Résidence ny vidina 10,000 dia am'izao dia vidina 10,000 ariary eny amin'ny Fokotany Ambolokandrina nanomboka tamin'ny volana février teo. Raha teny izy efa manefa renouvellement anao voapetraka ato dia misoratra any amin'ny croix ny anarana dia efa mila résidence anao dia mankany amin'ny croix dia mividy 10,000 dia misy taratasy omeny croix dia ino entina any amin'ny Fokotany dia mahazo résidence na 10,000 normal fa mbola veriko zahay nefa nanefa fa tsy nisy tamberina ndraikitra zay efa mantaona ny maro dia kambo zay tsy nanefa tsony amin'ity hoe aleo zay tsy hanefa fa alasa novany courant tsonjay nefa zay ankilan'izay hoe efa tsy omenareo le renouvellement na trano le telo alina dia tsy omenainareo le taratasy nareo résidence any Fokotany dia efa mandeha mitolo-baty any Fokotany moa zay nefa le zavatra ilaina tondra carte d'étudiant fa tsy omeny zareo fa mila manefa 10,000 nareo na makany taratasy any croix. Nodisony Italiany croix ny filazana fa noho ny tsy fandoavan'ny mpianatra ny droit de renouvellement 3 alina ariary no mahatonga ny fiakaran'ny sarany taratasy fanamarina ponenana eny anivon'ny Fokotany. Résidence certificat de résidence dia andraikitra ny Fokotany fa izahay zany eto anivon'ny croix zany manamarina fa tena olona mipetraka marina ato anatin'ny faritra misy ny cité zany dia ny taratasy amen'ny croix zany no entin'ny zareo eny anivon'ny Fokotany ahafahan'ny Fokotany manome certificat résidence an zareo. Ankoatr'izay dia anisany nahatonga ny fihetsiketsehana nataon'ireto mpianatra ireto androany ihany koa ny tsy fahitana ny anaran'izy ireo tao anaty lisy mpifidianana. Tsy misy afa-tsy mpianatra 20 amin'ireo mpianatra miisa 700 no tafiditra ao anatin'ny lisitry mifidy ho an'ireo mpianatra mipetraka ao amin'ny bâtiment R+3 Cité Verte Ankatso. Zahay hitanareo mpianatra marobe mipetraka amin'ity trano ty efa amin'ny 700 fa ny mampalahelo amin'izao efa na mandeha ny senina no recensement tao aminay ho arisan'andro zareo mandeha foana fa tany amin'ny Fokotany zay maly dia nisava fa amin'olona 700 dia 20 ihany ao anatin'ny liste hoary tsy zahay foana maro ny tratra tsara marina efa nisy mpianatra nifidy taloha tao anaty liste izy efa nijerevana koa dia tsy hita very zany zonay tsy hainay zay ny alehanay. Itoy manoloana ny trano fonenana ny hetsika ataon'ireo mpianatra mandrapahavoavaly ny tompona andraikitra amin'ny fangatan'izy ireo miantefa ministera pia sy ny croix ary nisy ny fitakiana nataon'ireto mpianatra ireto.
Vaovao ny tontolo iainana miady irery ny mpiaro ny tontolo iainana eto amintsika izy ireo indray no hiara-ny fandrahonana betsaka ny tsy maty manota ary afaka madiodio misy aza ny fandikan-dalàna manao antsoava araka izany filohan'ny vondrona miaro ny gidro eto Madagasikara resika miray tahiriny aina trangy iray nisy ny farany herinandro teo ity tany Maroantsetra ity lamandy 4 alina ariary sy sazy miantona iray taona no sazy nomeny fitsarana ilay mpiaza gidro tao Manambolo distrikany Maroantsetra maivana loatra izany sazy zany ho ny profesora Jona Ratsimbazafy filohan'ny vondrona miaro ny gidro eto amintsika na ny GERP misy lalàna mamaritra ny sazy miaritra amin'ny mpiaza biby toy izany indrindra ny biby arovana ny didy itsy volana laharana faha-20 tsipika 420 ny faha-9 ny volana oktobra 1700 mamaritra ny fiazana ny fanjonoana sy ny fiarovana ny zava-maniry isan'izany ihany koa ny didim-panjakana laharana fa-4 tsipika 700 ny faha-13 ny volana jona 4 mamaritra ny zava-maniry sy ny zava-manan'aina tsy fahita fa tsy eto Madagasikara ny fiazonana ny fifidianana ary ny fivarotana gidro dia enjehiny ny lalàna ary mety ampigadra 9 bolana hatramin'ny 2 taona an-tranomaizina ary fandoavana lamandy 10 hatramin'ny 50 tapitrisa ariary tsika ihany dia efa afaka mahita ny zava-misy ny ena ve ny dorotanety ny ena ve ny fiazana biby ny ena ve ny ireo zavatra tsy mety nataony ireo valy ny tsia ny olona mihaza biby mitohy foana zany dia manahoana sazo omeny andreny olo reny za etim-pilazana zany fa dia zay miasa satria ny asanay ary ataonay ampitiavana sy amfonay le izy satria zay ny asanay maolo-pirenena ho an'ny taranaka ny io hoe mahakivy le izy ary eto ary tehiteh mihitsy hoe ny mpiaro tontolo iainana andreny zao matahotra am'le olona mpanimby le mpanapotika zay misetrasetra satria ny antony misy mpiaro izy ny fanjakana manao hoe velo rano fahafolo fiarovana ny tontolo iainana kanefa ny olona manapotika an'le tontolo iainana tsy sanao manasazy azy satria ny antony satria kaiky fifidianana ve tsika satria any avaratra ve no nseho ny zavatra iny dia misy ny olona lavanilona ankehitriny dia so dia tsy mahazo vatsika zany foana ve nitondrona an'ity firenentsika ity mampanany ho avy ny tontolo iainana eto amintsika ny ankamaroana nefa tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ihany isan'izany ny gidro manana karazany 270 isika ary ny 700 amin'ireo efa ina ho lany tamingana raha izao fiazakazaka ny fampiteniny aly zao no mitohy raha afaka 30 taona 5 taona tsisy ala voajanahary tsy ny eto Madagasikara raha pitso anie zany 30 taona zany zay no tonga eo inona nataontsika menakavy amin'izay fotaon'izay efa tantara sisa ohatra andren'le hoe nisy an'izany voropatrana aeopiorisy zany ny tantara sisa ka za tsy te ho tonga amin'izany ary zay ny adiditsiko andraikitra satria za avoakan'ireo biby reo nefa avoakan'ireo olona miaina eo akaikindreo tsy le mponina manamorona ny alany ny tena manapotika fa averika any mipanapotika mipakaboady rosy dia le olona vity avelany manana fitaovam-piadiana ary le miaro indray no atahorana ny ainy raha mitoy ihany koa araka izany izao fitsarana amin'ny tanily izao dia anomevahana ny mpiaza trandy anomevahana ny tsy maty manota ary toy ny famonoana sy ny fiazana vaovao ny trangampiaramonina lehilahy iray no tratra nangalatra amin'ny mangaso tao ambony vohitry Manakara omaly ny arany atezerany tompon'ny tanimboly ity mpangalatra ity raha nikasa ny anohitra azy ireo ka naratra mafy efa tonga nandamina ny rahateny fotony ny mpitandro ny filaminana araka ny tati-baovoan'ny fonctionnaire Joselito MBS Manakara lehilahy iray 5 taona eo no tratra ny tompom-boly nangalatra kaza na mangahazo ny maraigna ny talata fa 12 april lasa teo atokotokony tamin'ny 3 ora maraigna tagnoagny tao amin'ny tanàna tao hoe Tsararivotra Fokotany Tanakidy commune Ambonivohitry Manakara tsy voasambany fa efa fataon'ny tiranamana ity io alatra kaza na mangahazo io raha ny fagnazavana voaray ka na mailo ny tompony fambolena ka nahatonga azy ireo niambina ny tany kazany nisy ny fifanjevona nandrisany fotoagna na tsara ny tiranamana mpangalatra ity satria efa nivonina tamin'ny ansy sy vy feraron ihany koa agnitegnany ary dia nameliny aloha anireo tompony fambolena ireo vokany nisy narasa ihany ny tompony voly fa saingy ilay mpangalatra kosa no voafira teo amin'ny lohany sy ny tongony ka izao maratra mafy izao nandraigny andraiky ny avy hatrany ny mpitandro filaminana raha vatany vonandre ity tranga ity nandeha midina tany atoerana moa zany ny ekipa mijery asa namarina le zava-misy dia tonga tany atoerana zany zareo dia nahita tokoa fa io le voalaza fampangalatra midarabika sy maratra ao agnaty sary dia izy moa zany
maratra amin'ny tongony maratra amin'ny lohany. Tsy olona vahiny fa efa mpifanerasera amin'ny tompony kajay ity mpangalatra ity ary tamin'ny fotoana natongavany mpitan'ny filaminana tegna toerana moa zany dia mbola nahatsiaro tegna sy afaka andresaka tsara ity ranamana ity. Rehefa nizahana moa zany izy zany dia mbola tsy maty mbola afaka andresaka tsara afaka manontany hoe izy nianaranao fa tamin'izay mba zany hoe mbory ny anarana ary 16 taona izy. Izy moa milaza hoe firinareo nanontaniana izy voa zahay izy fa ny ray tsy tratra teo moa nanontaniana ny tompony kazaha izay nilaza fa mahafantatry olo io ary efa mpandalo tamin'ry zareo efa nivantana tao efa nisakafo tao satria ny zanany efa niaza tamin'ireo tao dia nilaza fa tamin'ny telo maraina efa itelo nangalariny olona ny kazandry zareo dia tamin'ny telo maraina no nidy zareto rehefa efa tamin'ry zareo mihady efa nahazo roabolo ary tamin'izay indrindra no nidinan'ny olona telo zareo na dia nisambotra azy tao ka adiny afarany tao satria mitondra vimarany feraron fera 6 reto mpangalatra ary mitondra antsy kiso ray antsy kely zany dia miady moa dia efa nivona moa reto tompony mangahazo mamaga dia naratra io raha io fa ndray tafakoritsaka naratra ihany koa satria misy raha nitete ihany teo fa ty raiky io tsy voata amin'ny tompony dia tsy afaka nihetsika mihitsy manao antsovaraka izany ny mpitanjony filaminana mba ampilaza ara-potoagna azy ireo raha misy ny tranga miseho eny amin'ny fiarahamonina eny mba hisorona ny fitsaram-bahoaka. Mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly ihany koa ity mpangalatra ity amin'izao fotoagna izao ary raha araka ny fantatra dia tantsaha avy amin'ny fokotany Bekalalao komina ambanivohitra-mbila ity tratra nangalatra mangazo ity sahiragna amin'ny vahoaka mahantrana kamaroany malagasy ka raha noana ny kibo mivezivezy ny fagnay moa nisinay tsy mba vasy. Pejy ny fampianarana manodidina ny 20 ny fandaharam-pianarana 6 no tsy mbola vita amin'izao roa volana tsy hatongavany CEPE izao ho an'ny kilasy taona fahadimy. Efa manomboka miroso tsikelikely amin'ny fanaovana famerenana ny ananivon'ny sekoly ho fanomanana ratsaina ireo mpianatra hiatrika fanadinana. Ny 20 jona ho avy izao no natanterana ny CEPE raha ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fanadidina eo amin'ny sariny Tahizinena. Efa miroso amin'ny fanaovana famerenana sy famaraparanana fandaharam-pianarana ny ananivon'ny sekoly amin'izao roa volana tsy hatrehana fanadinam-panjakana CEPE izao. Ny 20 isanjato ny fandaharam-pianarana no efa vita. Nomena lanja kokoa ny fanaovana fanadinana andrana ho an'ny mpianatra taona fafito anomanana ny sain'ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana. Ny lesona kosa ny mbola mampanano sarotra ireo mpianatra hiatrika ny BBC ho ny tompona andraikitry ny sekoly iray. Miompana kokoa amin'ny fanamafisana ireo taranja manahirikirana ny mpianatra araka izany ny avy anivon'ny sekoly. Efa adivadiva ifarana ny programa efa ao anatin'ny tena fanomanana sujet type tanteraka zahay zao efa 17 sujet examen zay vitanay. Eto rak'izay ihany koa ny BBC efa ny matematika sy fizika efa vita tanteraka. Ohatra ihany koa ny amin'ny français, malagasy. Teto anivon'ny sekoly zahay tsy mbola nanao BBC blanc fa miaraka amin'ny any Cisco sy ny ZAP. Ny tena base dia eo amin'ilay famerenana. Eo zany ny atratraranao ny tanjona rehetrarehetra hoe niveau tafapita tsara ve le izy zay eo amin'ny révision io fa avy tamin'ny programma aloha dia mifamerenana anazy matetitetika. Raha ny tety andro navoaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ny talata 20 jona ho avy izao no anatanterana ny fanadina CEPE. Efa nifarana tamin'ny 4 martsa lasa teo ny fanondratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ity fanadinam-panjakana voalohany ity. Ny roa ka hatramin'ny 9 jolay kosa ny anaovana ny fanadinam-panjakana BEPC raha ho amin'ny faripady dia mpampianarana Antananarivo renivohitra manokana dia miisa 523 alina ireo mpianatra hiatrika ny CEPE amin'ity taon'ity. Toetry ny andro tsy mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika raha ny tatitry ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro nahitana fiainana ny maripana tao anatin'ny 2 andro izay anisan'ny fotoana mampietsika aretina maro ny vanim-potoana mangatsika ao ny mpijabodresika miray Tahizinena. Ny latsaka ny maripana nanomboka ny alatsinainy teo no nitanjaka ilay varatra avy any atsimo atsinanana no antony. Tsy mbola anaty vanim-potoana ny ririnina kosa nefa isika fa ao anatin'ny manasara taona. Izany hoe iverina indray ny hafanana manomboka rahampitso. Ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona foana aloha tsika hatramin'izao.
volana aprily mandrapatonga hatrany amin'ny mai. Izy io zany de tsy tena misy zavatra azo faritana, rivotra moa izy ity de tsy mety faritana hoe atretokatreto, fa mety mihitako io mety miroso kokoa io, zany hoe vanim-potoana manatsara taona zany ao anatin'ny volana martsa, aprily, mai. Fa izy io zany araka ny nambarako anao mety miroso aloha, mety lasa orinan'izay. Fotoana mangatsika toy izao matetika no mampiasika aretin'ny vanitaolana toy ny goutte, ny arthrose sy ny aretin-damosina ohatra. Samy hafa tanteraka nefa ireo ary samy manana mety hampihetsika azy, samy manana ny fitsabony ihany koa. Tsara hatrany manantona mpitsabo ahafahana mahafantatra ny tena aretina. Mahatonga an'izay zany dia le hoe andro mangatsika misy dia toy mankotsonkotsoka ho azy fotsiny zany vanitaolana, mety voazany taolana olo angatrarehetra na hoe tsy misy an'le rhumatisme azy fa le mankotsonkosoka fotsiny vokatry ny andro mangatsika dia mety mitranga koa zany zay, tsy voatery eo dia aretina be zany zay fa ilaina foana zay mamonjy dokotera amin'ny ankapobeny. Samy manana ny antony mahatonga azy le aretina ary tena tsy mitovy mihitsy ny fitsabonina n'le farany vanitaolana arakaraky ny antony mahatonga le izy. Ohatra zao le hoe rhumatisme articulaire aigu hafa mihitsy ny fitsabonana zany, na arthrose zao hafa mihitsy ny fitsabonana zany, ny goutte zao hafa mihitsy ny fitsabonana zany. Fa mety hitovizany fotsiny zany le rehefa tena miasika be izy dia manandeha an'le ody manantena reny, zay no fa tsy ino akory ny fitsabona fa mba vonjy maika fotsiny zany mandra-pahatokany amin'ny dokotera. Iverina hiakatra indray araka izany maripana manomboka rampitso manodidina 4 hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho antsika eto afovoan-tany. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany 20 taona tsy aoriany nitrangana haintrano namizanain'olona anjatony atao amin'ny renivohitra Chine. Hopitaly lehibe iray any andrefa ny Pekin indray no nirehatra omaly folakandro. Entitra nandrainy andraikiny avy hatrany ny tompona andraikitra ny antoerana fotoana vitsy taoriany nitrangany loza anokafana ny fanadiadiana. Hafitra Soldrabe sy Andry Rakotomalala. Olona 20 no namono ainy nandritra ny firetana tao amin'ny hopitaly iray tany andrefan'ny Pekin omaly talata araka ny fanambarany be ny tanàna ny toerana. 19 tamin'izy ireo ny vehivavy raha 17 ny lehilahy ka 20 tamin'izy ireo dia marary nanaraka fitsaboana tao amin'ity hopitaly ity avokoa. 7 kosa no naratraka voatery manaraka fitsaboana any amin'ny toeran-kafa. Androany maraina ihany dia nosamborin'ny polisy tany an-toerana ireo olona heverina ho tompona andraikitra tsy nampanaja ny fenitra ka nitarika ny firetana. Voasaringotra anatiny izany ny tale mitantana ny hopitaly sy ireo mpiasa miandraikitra ny fanavaozana sy ny fanamboarana ny fototra-afitrasa. Ny fona sy ny tondra ny teny fiampiononana teo mason'ny mpanao gazety ny be ny tanàna ny toerana nandritra ny valandresaka na nitondra ny fanazavana ny maraina teo. Nandrakotra ny tambazotra tserasera ity horonan-tsary maneho ireo marary miezaka manavitra ny nandritra ny loza ity. Tokony tamin'indray oratoandro ora tany an-toerana no nitranga ny loza. Atsasaka adiny taty aoriana nefa dia voafiny afo. Ny taona 2024 nisy firetana nitarika fahafatesana mpianatra 5 be indrindra tao an-drenivohitra Chine tao amin'ny toeram-pisotroana kafe iray. Raha vao ny volana novambra teo kosa nisy firetana namozana ain'olona 10 tany avaratra andrefa n'ity firenena ity. Izay indray no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Mankasitraka fenanao tany an-tokantrano nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Varahinao misesy aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News Sahila zao ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Jumper 1. Ny tena kokoa sa tombo kilasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray.